Fa miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra amin'ity alady maraina 20 volana septambra ity. Sotraona ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Ny rina dia tondra hera ho anao mandrakarivana izany. Alohan'ny derantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, tolotra ianao ny deran'ny laza, ny atra sy ny voninahitra. Sotraanao izay satria nomenao tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny ahafahanay mandray ny teninao. Betezanao hiteny manoloana anay ary hankahery anay amin'ny fotoana rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe miavaka amin'izao tontolo izao. Ilaina amin'ny Petera voalohany 2:7 manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, maharizanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Hitantsika mazava tsara rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra isika fa tokony hiavaka manokana amin'ny tontolo tsy mpino manodidina azy ny vahoakan'Andriamanitra. Sady mahaliana no mampatahotra ny toerana misy atsika. Ilaintsika izay velona amin'izao andro faran'izao tokoa ny manaraka ny ohatry Kristy sy ny mandeha araka izay nandehanany ihany koa. Hoy manko izy eo amin'ny Matthieu 20:20 manao hoe raha misy olona tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Tsy ny hevitra na ny fahendren'ny olona mety maty ny tokony hitarika na ifehy ianao. Tsy manana trano na harena eto ny mpanompon'i Kristy. Engany ho takatry izy ireo, ho takatry ny rehetra mihitsy fa noho ny famindrampon'ny tompona ahafahantsika monina eto am-piadanana sy filaminana anivon'ny fahavalontsika. Tsy zoantsika ny mitaky an'ireo tombontsoa eto amin'izao tontolo izao. Mila manaiky ny fahantrana sy ny fanamavona ataon'ireo lehilahy sy vehivavy manodidina antsika isika, mandrapahatapitry ny ady sy azahoantsika ny fandresena. Antsoina hivoaka sy hala amin'ny fisakazana amin'izao tontolo izao sy ny toe-tsain'ireo izay azy an'i Kristy. Voafidin'Andriamanitra sy ankasitrahana izy ireo ary izany ny tanjany, izany no heriny. Efa ho masaka ho amin'ny fanjinganana azy izao tontolo izao. Tsy haritra ela amin'ny mpanoto n'Andriamanitra, tsy maintsy hisotro ny kapoaka ny fahatezerana izay tsy miaroaro zavatra ary hiavaka ireo izay ho mpandovan'Andriamanitra sy mpiara-mandovalova mandrakizay amin'i Kristy. Hiavaka tokoa hany ka asian'Andriamanitra marika eo aminy fa azy izy ireo, azy manontolo. Iverinareo ve fa ho raisin'Andriamanitra sy omeny voninahitra ary ho fantan'ireo izay mifangaro tanteraka amin'izao tontolo izao? Ka ny anarany fotsiny no mampiavaka anazy. Vakeo aneny eo amin'ny Titos 2:7-20 tsy ela dia ho fantatry izay miandany amin'ny tompo izay tsy homenatra an'i Jesosy. Ireo izay tsy manana ris-po hijoro ankitsi-po amin'izay iandaniany eo anatrehan'ilay tsy mpino dia tsy miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ary tsy manaraka ny eo am-piainan'i Kristy izy ireny, satria ny eo am-piainan'i Kristy dia feno fandaharan-tena no sady homenatra ihany koa ireny olona ireny sy tsy tia ny ohatra izay asehony. Ny rina dia hatonga antsika ho mpanompo mahatoky ary raha mandalo fahasarotana na zavatsarotra ianao dia tsarovy fa tsy maintsy mandalo izany. Ary ny tena hoe mandalo dia midika fa misy vetrany ary misy farany ihany koa. Vavaka isika. Ny Tompo Andriamanitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina hijoro mahatoky tokoa ka hahatonga anay ho resy lahatra isan'andro fa nisafidy ny miaraka aminao izahay ka tokony vonona hisehitra ny zavatsarotra ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.